miarabantsika tsirairay avy a manaraka ny fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao indray amin'ity androany ity. Mbola te hanohy an-trany ahako ny amin'ny hoe fahalalana an' Jesosy, mahafantatra an' Jesosy. Ny fiangonana dia mila mahafantatra an' Jesosy, ary rehefa mahafantatra an' Jesosy miaina amin'ny fahafahana, miaina amin'ny fahamasinana, miaina amin'ny fahamarinana. Rehefa tena mahafantatra an' Jesosy ianao, rehefa tena mahafantatra an' Jesosy ahako, feno ny fanahy masina ianao, rakofa ny fanahy masina ianao, tsy handevo ny fahotana intsony ianao. Jaonina voalohany toko 7 izay nateraka Andriamanitra no tsy mahay manota, izay nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny vohon'Andriamanitra no mitoetra ao aminy, ilay teny no mitoetra ao anatinao, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Rehefa mahalala an' Jesosy ianao, nateraka Andriamanitra ianao zay, tsy nateraka olombelona, tsy nateraka ny nofo, fa nateraka ny rano sy fanahy, nahalala an' Jesosy. Dia izany etaetanay raha mitory an'ity teny ity atao amin'izao fahita lavitra izao, tsy hanambara aminao afa-tsy Jesosy zay. Kasihan' Jesosy ny fonay, ny sokafan' Jesosy ny masonay, nanambara ny fahamarinana taminay Jesosy, ary tsy niakobonina aty anatinay zany, tsy tianay tehirizina ho anay irery zany, fa hoy Jesosy hoe mandehana vao ny oloko, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tsy amina antoko-pivavahana ny misy aho, tsy anaty fikambanana ahako, tsy anatina fombafomba-pivavahana, tsy anatina rafitra ahako, fa ao amin'i Jesosy ny misy ahako, sy izay mpiray-tampo amiko miara-miasa. Ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy irery ihany. Tsy misy tatitra ataoko amina olombelona na iza na iza, ary tsy misy lehibeako fa Jesosy ny lehibeako, Jesosy ny mpanapaka, Jesosy ny tompoka, Jesosy ny mpamonjiko, Jesosy ny naniraka, ary iraka ako isy olo-tena anambara an' Jesosy. Jesosy ne tsy eo ntsony e, ilay ray pahary tsy eo ntsony e, fa zany napetrany. Ianao koa nanaray an' Jesosy, ianao no napetrany ianao anambara an' Jesosy, fa tsy anambara ny tenanao, na anambara olombelona, na anambara fikambanana, fa anambara an' Jesosy. Dia apetraka mazava tsara tahaka ny fanambara hatramin'izay, ary mbola tiana tsindrina, fa tsy hitarika anao amina antoko-pivavahana, na antoko-ponona, na fikambanana, na ameanao fombafomba sy zavatra fanao, fanambara an' Jesosy. Tsy hakavola aminao na ny ariary ary tsy hoe hiangolangola na andambolambo hanao izay hanomezanao vola. Ny volanao tsy mahamaika anay ary tsy maharototra anay, averiko ihany zany. Tsy resaka te hafantatra ny kontinao any amin'ny banky sy ny resaka hoe patrimoine anao sy ny fanananao no mahamaika anay, ary tsy mahamaika anay ary tsy rototra amin'izany zahay. Tsy zay fahatsaranao sy ny tena mahamendrika anao, fa nahita tsara be zay dia Jesosy. Ary efa babon'i Jesosy, efa tian'i Jesosy, efa lasa dalan'i Jesosy, ary efa fenon'i Jesosy. Kolosianina dia milaza mihitsy hoe ao amin'i Jesosy nitoeran'ny fomban'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy nitoeran'ny fahafenon'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy nitoeran'ny fahendren'Andriamanitra rehetra. Rehefa ianao no miaona amin'i Jesosy zany, feno ianao, feno ianao. Tsy mitady ninina ntsony ianao, tsy mitsiriritra ianao, tsy mangetaheta ninina ianao, fa mangetaheta an' Jesosy ianao. Halleloja. Mbola te ho fenoan' Jesosy ianao, mbola te hanana an' Jesosy bebe koa ao anatinao ianao. Ary tena misy iry zay hoe rehefa mijery ny fahamasinanao rehefa mijery ny fahatsaranao dia ny zavatra rehetrarehetra manodidinao izy tsy misy lanja ntsony, satria mahita anao sy mahafantatra anao Jesosy. Misy iry zay hoe mitraka dia Jesosy jereo, dia rehefa ianao mahita an' Jesosy, mandalo azy potika ny zavatra izao tontolo izao. Jesosy ry havana, Jesosy fotsiny ny ambarako aminao, mba ho fantatra ao izy, mba ho babiny ianao, mba ho tia azy ianao ary tsy ho terenana ho vozona ianao manaraka azy, fa sitraponao, ho tianao izy. Alazaiko foana hoe ny religion na ny fombafomba-pivavahana, antoko-pivavahana zany mangeja anao, ary terena ianao hivavaka, terena ianao hiangona, terena ianao hiry, terena ianao hitsangana, terena ianao hipetraka, terena ianao handoha, terena ianao hiasa, terena ianao hanome. Fa ao amin'i Jesosy tsy religion, ao amin'i Jesosy connexion, ao amin'i Jesosy relation, ao amin'i Jesosy hifandraisana. Ary isan'andro san'andro zany miaraka amin'i Jesosy isan'andro san'andro. Zany tena zava-dehibe.
mba halala an' Jesosy fotsiny ianao. Fa vokatry ny tsy fahalalana an' Jesosy no manaovanaovana foana sy tenitenenana foana sy tarihana n'olona any amin'ny elo. Fa rehefa mahalala tsara an' Jesosy, mahafantatra tsara an' Jesosy, Kolosiana 2:10 hoe tena mitombo fahalalana tsara an' Jesosy, tena ho Jesosy ny lohany, zay ny zava-dehibe. Mahafantatra an' Jesosy. Tsy misy an'izany hoe kristianina manao politika izany. Tsy izany hoe kristianina politisianina zany. Tsy izany hoe zanak'Andriamanitra ka ao anatina politika. Tsy misy zany. Tsy d'accord amin'izany ahako. Ary tsy d'accord amin'izany ny fanamasina. Na iza miteny eo, na iza na miteny eo. Ny politika malotony ao. Ny politika langany ao. Ny politika alatrany ao. Ny politika tena famonon'olona ny ao. Ny politika tena fitiavan-tenany ao. Ny politika tena fitiavam-bolany ao. Inona ny ifandraisan'izany amin'ny Baiboly? Inona ny ifandraisan'izany amin'ny tenin'Andriamanitra? Inona ny ifandraisan'izany amin'ny vahoaka an'Andriamanitra? Fa raha mamaky ahako ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity, manomboka amin'ny fanekena vaovao, tena hoe kristianina, olona nateraka indray, olona niaona tamin'i Jesosy. Tsy nisy tao ka ndray tsy kombakomba tamin'ny ratsy na ny salovana ny amin'ny raharan'izao tontolo izao. Jesosy ny teny hoe ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao. Jesosy ny teny hoe eto amin'izao tontolo izao andrian'le ratsiny eto, ary izy tsy manana inona ato amiko. Eto amin'izao tontolo izao dia Satana no manjaka eto, ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra no manjaka eto, ny fanapahana sy ny fahefana sy ny andrinan'ny fahamaizina no manjaka eto. Tsisy ifandraisan'ny Kristy sy Beliala, ny mazava sy ny maizina, ny zanak'Andriamanitra sy ny zanak'i Satana, ny tenimpolin'Andriamanitra sy ny sampy. Raha zanak'Andriamanitra tsy tafajanona ela ao amin'izany politika sy ny fombafomba amin'ny politika izany. Mampalahelo mantsy fa zany nge ny zavatra misy. Tsy miantso anao amin'izany Jesosy. Nao ve nahita andry Paoly na ry Petera na ry Jakoba na ry Jesosy nanao politika ary niditra tamin'ny fiadiana seza? Tsy nahita an'izany ianao. Tsy nahita an'izany ianao. Satria tsy eto amin'ny tany ny fanjakana. Mbola ao amin'ilay fahalalana an' Jesosy daholo zany. Rehefa tena mahalala an' Jesosy ianao, tsy miditra amin'ny zavatra maloto zany. Tsy miditra amin'izany zavatra maizimaizina zany. Fanjaraina tamin'ny fotoana tany aloha dia le hoe saino ny zavatra any ambony, ka tsy ao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy. Zany ny toerana asain'i Jesosy isaina. Tsy miray tsy kombakomba amin'ny zavatra zao tontolo zao. Misy fotoana tonga teo amin'ny Jesosy i Jaona sy Jakoba niaraka tamin'ny mamany, dia nangataka hoe Jesosy rehefa mba tonga any fanjakanao, alao mba azo plasy akaikinao izy roa lahy reto, ny ray amin'ny ankavanana, ny ray amin'ny ankavia. Fa tonga dia nahitsiny Jesosy teo amin'eo izy telo mianaka, niaraka tamin'ny mpianatra rehetrarehetra. Ianareo reto te ho lehibe, ianareo reto te ho ambony, ianareo reto te hanapaka. Ny eto amin'izao tontolo izao ny ohatran'izany. Fa raha ao amiko nareo Jesosy, ary raha zany tomponareo sy arahanareo, tsisy an'izany ao aminareo. Fa nareo izay te ho lehibe, amidina dia manompo. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompony, fa tonga mba hanompo ary ameny ainy ho avitra misy olony maro. Zany ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Fanetretena, fidinana ambany dia ambany, malala an' Jesosy. Fanjakantsika tsy eto amin'izao tontolo izao. Ny voasoratra any amin'ny Filipianina hoe ny fanjakantsika dia any ambony. Tonga jerentsika kely zay Filipianina 4:3. Tsy maintsy ambarako aminao ny marina, fa zany ny marina, zany ny fahamarinana. Ary tsy misy exception io. Fa ny tompo tsy te hampiray tsy kombakombanao amin'ny ratsy, fa raha miray tsy kombakomba amin'ny ratsy ao ianao dia hiara-kapok'Andriamanitra sy ny fahatezeran'Andriamanitra ao. Fa mahatonga anao tsy hiaran'izay dia tsy miray tsy kombakomba amin'ny ratsy. Teny aminao ny tompo amin'izao fotoana, ary misy olona tenenan'ny tompo amin'izany amin'izao afatra izao. Efesianina 4:7, 9:20. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Mazava amintsika angamba izay teny izay. Ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Miaramila manafika hoy Paoly dia tsy maningo tena amin'ny zavatra zao tontolo izao mba hahafaly an'izay naniraka azy. Ny mpiazakazaka rehetrarehetra dia miazakazaka, fa mila miazakazaka amin'ny fomba tokony hiazakazahana.
raha pastera ianao, mpiandry ianao, mpiandrondry, iandrondry ny antsony Jesosy ianao, amahana ny ondry ny antsony Jesosy ianao, fa tsy hanao politika. Tsisy idiran'ny politika amin'ny fiandrasana ondry, tsisy idiran'ny politika amin'ny resaka famahanana ny ondry, fa samy mieritreritra, samy afatra zao apetraka amintsika tsirairay avy. Ty tenin'Andriamanitra ty nijerena ary atony ihany andraisako an'izany rehetrarehetra zany, tsy miteniteny foana, tsy milaza torapo, tsy milaza ny atao tsaina, fa ty baiboly ty nijereko. Raha mpiandrondry ny antsony Jesosy ianao, raha pastera ny antsony Jesosy ianao, tsisy idiranao amin'ny politika eto amin'izao tontolo zao. Mazava angambo zay, mivoatao aminy raha te mbola omban Jesosy ianao, raha te mbola hosoran Jesosy ianao, raha te mbola mahana an'ireo ondry reo hiditra ho any fanjakan'ny lanitra ianao, misara tenen'ny pasteranao raha mbola manao an'izay koa izy. Mariny ty tenin'Andriamanitra ty, tsy miovy ty, fa tsy nahita na i Paoly, na i Petera, na i Jakoba, na i Jauna, na Jesosy Kristy niditra tamin'ny resaka politika ka ny fangaroaro sy nandeha tamin'ny fahalotona sy nampisy firehan-kevitra samihafa nampizarazara ny fiangonana tao. Tsisy an'izany tao. Mazava zany tenin'Andriamanitra zany. Miverena fa mampiana-dratsy ny mpinotsika, mampiana-dratsy ny ondritsika, mpitondra sy pastera sy mitondra fivavahana raha miaroaro amin'ny resaka politika sy amin'ny resaka loko sy firehan-kevitra ara-politika ny misy atsika. Afatra apetraka Jesosy amintsika zany. Mahalala an Jesosy ianao, raha mahafantatra an Jesosy ianao, zay ny fahamarinana. Fanekena vaovao no resahako aminao. Fa mety andray ianao hoe Josefa tao Egipta, Daniel tany a Babilôna, afo Daniel, afo Josefa tamin'ny andro ny talohan'ny fanekena vaovao zany. Ary zavatra manokana zany, Andriamanitra no nimbahana teo, tsy nisy atoko politika sy resaka maloto ohatrany amin'izao fotoana tamin'izany. Ary zavatra manokana spesialina mihitsy napetraka tamin'izy ireo, ka tsy alaina ohatra sy fanoharana ny tany amin'ny Josefa, tany amin'ny Daniel sy ry Ezekela sy ry Jeremia. Tsy raisina ohatra zany. Hafa mihitsy ny amin'izao fotoana. Ny fiangonana miomana ho any an-danitra ny fiangonana. Ny fiangonana miomana handray an Jesosy ho eny amin'ny raha ny lanitra, fa tsy ao anatin'ny resaka politika sy zavatra maloto sahala amin'izany. Raha mahalala tsara an Jesosy ianao tsy rototra amin'ny zavatra ny tany sy ny fomba ny tany. Luka 12 fa zavatra hafa indray zany ty resahako ty, satria za zany miteny hoe mahalala an Jesosy dia vokatry le fahalalana an Jesosy reny zavatra teneniko amintsika madinidinika ireny, fa madinidinika fa zavatra goavana. Luka 12 Luka 12 andininy voalohany. Luka 12 andininy voalohany dia zao ny voasoratra ao. Ary tamin'izany raha niangona ny vahoaka betsaka, tsy hita isa ka ny fanitsaka, Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany mialoha ka nanao hoe mitandremy ianareo fandrao azony masirasira ny fariseo dia ny fiatsaram-belatsia, fa tsy misy na fenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Zany hoe tena misy tenin'Andriamanitra zany a, tena ao amin'ny toko 12 io izy, fa ny andininy 12 marimarina kokoa. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe mpampianatra ô, teneno rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy, raha lehilahy, iza no nanendry aho mpitsara na mpizara ao aminareo? Mazava be amintsika izany. Tonga teo amin'ny Jesosy le olona dia nakao amin'ny Jesosy hoe Jesosy andao lofa misy ady lova be ary, ndao mba hizara ny lovanay ianao. Fa Jesosy tsy nandeha ary tsy nidikiditra tamin'izany. Napetraka Jesosy tsara ny misioany. Za nge tsy napetraka tsy nisy nanendry anao mpitsara sy mpizara lova aminareo. Ty fivavahany ty tsy resaka zao tontolo zao sy ny fomba zao tontolo zao, sy resaka vola sy aman-karena sy hiady tany sy hiady vola sy hiady arena sy hiady fananana eto amin'izao tontolo zao. Raha zany ny vavaka hoentinao, tsy afaka hivavaka amin'izany, izany ho anao ahako. Raha zany no atombavaka sy taratasy ho alefanao ka resaka hoe ady tany, ady fananana, ady zao. Hoy Jesosy hoe raha te hanaraka ahy ianao, lavo ny zavatra rehetrarehetra, toero ny zavatra rehetrarehetra. Mafy ne zany. Zany ny fahamarinana. Atao baiboly koa zany. Raha misy te hanaraka aho asika izy andany tenany hitondra ny azy fizaliana isan'andro ka hanaraka. Amin'izao fotoana mivoana be ny atombavaka, sujet de prière, zavatra rehetrarehetra alefa, zavatra momba ny tany, sarotra ny hivavaka an'izany. Tsy zany ny important. Jesosy niteny hoe ka tsao ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy ny zavatra rehetrarehetra. Ny antsika nefa amin'ny atombavaka ny zavatra rehetrarehetra alefa antsika sy tenentsika, ny zavatra rehetrarehetra ny soratantsika ao.
fa madika be zany le havana malala fa madika be zany fiangonana ny zava-dehibe dia hoe katsao aloha mifanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany anapo anao ny zavatra rehetrarehetra avy eo mifamatika ilay izy amin'izao katsao zavatra rehetrarehetra anampy anao fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany zany ny zavatra misy fa eto tena ozy mihitsy Jesosy hoe za tsy napetraka izara lovanao zany za tsy napetraka andamina sy tsara ny ady taninareo Jesosy ny tena misy amin'ny 5:10 hoe aroa izy tamin'ny olona mitandremaka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremany ianareo zany hoe tsy ho azo ny fitiavam-bola tandrema mba tsy ho azo ny fitiavam-bola dia napetraka Jesosy tsara misy zany zavatra rehefa mahalala an' Jesosy ianao misy zavatra tsy azakazahanao tsony misy zavatra tsy mila entinao mbavaka tsony fa tonga dia efa Jesosy daholo ny mamaha zany fa ny alala an' Jesosy ny ampanitatra ny fantakan' Jesosy ny tory an' Jesosy ny anambara an' Jesosy ny tena mamaky anao sy ny alalan'ny olona an' Jesosy ho tafahomana le fiangonana masina madio tsy misy petipetrana tsisy fiketrona ny alala an' Jesosy ny mamaky anao sy ny ampafantatra an' Jesosy ny mamaky anao ho fantatry ny olona Jesosy indraindray Jesosy roue de secours indraindray Jesosy fitaovana mahana olana indraindray Jesosy ohatra ny formule mazika hitondrana fitahiana mampalahelo zany tsy manaiky an'izany tsy manaiky an'izany ny fanamasina tsy natao an'izany Jesosy tsy natao fitaovana Jesosy tsy natao fitaovana fa ianao no ataon' Jesosy fitaovana ary Jesosy tompo Jesosy mpanjaka fa Jesosy tsy hoentina amin'izay tia nanaovana azy mazava amintsika angambo zany mazava amintsika angambo zany marina fa mamaha olona an' Jesosy manaiky an'izany zato isan-jato avy marina fa mitondra fitahiana Jesosy manaiky an'izany mihitsy fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany manapo azy zany rehetrarehetra zany rehefa tena ny lohany no raisinao manaraka daholo ny ambiny rehetrarehetra rehefa tena Jesosy ny raisinao ao am' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra dia apetraka amintsika izany hoe tena halala an' Jesosy eny ianao hoe afantatra an' Jesosy ianao tianao nge Jesosy fantatrao ve zany fantatrao ve fa tonga Jesosy amin'ny fiainana sady fiainana be dia be fantatrao ve fa Jesosy lay sakaiza Jesosy ary rehefa teny tampianatra dia tsy ataoko mpanompo tsony ianareo ndraindray tsika mbola mieritreritra mpanompo be foana dia le andevo be foana dia le ohatran'le lehilahy lamatoa amin'le zanak'adala anteriterena fotsiny sy mitandritandrina be sy matahotahotra fotsiny amin'le ao amin'ny fanjakana sy ao amin'ny fanompona fa sy ao anatin'ny fahafahana sy tsy ao anatin'ny fahalalahana fa Jesosy nitondra anao amin'ny fahafahana Jesosy tonga ny fiainana be dia be zao tontolo zao dia zava-poana sy misambodrivotra mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay ao am-ponao ny tiany Jesosy honenana ianao manaraka amin'izao maraina zao ao atokantrano mipetrapetraka ao raiso Jesosy ao am-ponao anjaka aminao raiso Jesosy hitondra fanafahana hitondra fiainana hitondra fifaliana hitondra fiadanana zay ihany tsy fomba fivavahana na tokom-pivavahana na olombelona na fikambanana fa miditra ao am' Jesosy miditra ao am' Jesosy manaiky an' Jesosy fotsiny ndraindray tsika masy rehefa hoe hivavaka hitodika amin'Andriamanitra dia mamaika antsika hoe aiza ny toerana misy ale inona no asa mila atao inona zavatra mila karakaraina tsy zany eny zava-dehibe tsy ezakao mihitsy io fa Jesosy efa namita azy teo amin'ny azy fijaliana dia mandray ny famonjena fotsiny ianao zay le fahasoavana tsisy action ataonao hitiavan' Jesosy ianao sy andraisan'ny tompo anao fa ny action Jesosy nanao azy teo amin'ny azy fijaliana ary fahasoavana iny fahasoavana zany grâce fahasoavana zany tsy noho ny nataonao fa nomenanao fotsiny noho ny fitiavan'ny tompo anao fa ny setran'izay kosa nefa mandehana amin'ny fatahorana mandehana amin'ny fitiavana mandehana amin'ny famasinana mitazoma amin'ny famonjena amen zava-dehibe zany mba halala an' Jesosy tokoa ianao raha lazaina bavy fa akaiky io Jesosy io dia hiverina fa zavariana amin'ny zavatra ny tany sy ny resaka maizana sy ny resaka maloto ny politika mino afa be da be no voakasika izany teny zany anafaka anao zany teny zany hoy Jesosy hoe marina no anafaka anareo tsy mandefo anafaka anao Jesosy anafaka anao Jesosy mety mafy aminao zany mety manafitohana anao zany fa zao anasitrana anao zany amahanao zany amonjy anao zany rehefa voavahinao dia andana ihany koa eto ny famonjena sy ny fanafahana omen Jesosy isy ny fanenjehana isy ny ady isy ny fitsapana isy ny fankahalan'olona
fa rehefa tiany Jesosy ianao zay ny zava-dehibe. Rehefa Jesosy miandany aminao zay ny zava-dehibe. Dia hoy Jesosy aza matahotra zay mamono tena fa tsy afaka hitondra anao hamono anao any amin'ny fahaverezana. Halleloia. Amen.